raha antsika ao anatin'ity tapatapabavao ty kosa ny faneho-kevitra izay nentin'ny CT Tinoka Roberto mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny fiandrasana ny fahatongavan'ny ireo mpikambana eo anivon'ny SADC izay nihemotra ho amin'ny fotoana manaraka indray. Nandrasana ny atoandro teo ny fahatongavan'ny delegasionina avy amin'ny SADC izay tarihan'ny Dr Leonardo Simao hijery ny fivoaran'ny raharaha eto Madagasikara ny voalaza fa antondian'izy ireo. Raha tamin'ny 2 ora sy 10 minitra ny voalaza fa higadona teny amin'ny seranam-piaramanidin'ny vato ny delegasionina dia tsy tanteraka izany. Raha ny fampitambavao avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia nihemotra amin'ny fotoana izay mbola tsy voafaritra ny fitsidiana izay tanterahan'ny delegasionina SADC izay tarihan'Andriamatoa Leonardo Simao. Manamafy ny tokony hanatanterahana fifidianana ny filoha-hevitry ny kongresin'ny tetezamita Tinoka Roberto saingy notsim-pianty parlemantera ity fa tokony hajaina ny fiandrianam-pirenena ao anatin'ny fanatanterahana izany. Tokony hajaina ihany koa i Andriamatoa Tinoka Roberto ny fanapa-kevitry ny fitsarana malagasy ary noho ny mahatan'ny demokrasika Madagasikara dia tokony hapetraka ho ambony ny feo sy ny safidy malagasy amin'ny fifidianana rehetra izay ho tanterahana eto amin'ny firenena.